Politika atrany nananteraka fianana ihany koa ireo kandida ho filoham-pirenena androany tetsy amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ary nilaza moa fa hijoro hatrany ny amin'ny tokony anatanterahana ny fifidianana ary andray anjara amin'ireo dinika izay tanterahana eto amin'ny firenena izy ireo. Endrasantsika raha ny sary manasongadina an'izay vaovao iray niaky ny fianana teo amin'ireo kandida ho filoham-pirenena teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina izay. Nanatanteraka fihaonana tsy azombe sy maro hatrehany tao amin'ny Colbert Antaninarenina ireo sasany amin'ny kandida ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny Repoblika Fahefatra. Tao anatin'izay indrindra no nanamafisan'izy ireo fa hijoro hatrany amin'ny anatanterahana fifidianana ary voatsangana noho izany ny vondrona antsoina hoe collectif des candidats izay vondrona ireo kandida ho filoham-pirenena ireo. Eo anatrehany zava-misy eto amin'ny firenena izay misafotofoto sy manjavozavo nefa ny vahoaka efa sahirana ary manantena ny fanatanterahana fifidianana izay eken'ny rehetra fa vahaolana amin'ny krizy eto Madagasikara. Ka noho izany, voalohany, mijoro izahay kandida amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny maray aman-dreny anay. Faharoa, mitsangana ny collectif des candidats handray anjara amin'ny dinika rehetra hikarohana ny lalana mahomby hisian'ny fifidianana filoham-pirenena madio mangarahara ary ekeny rehetra. Tao anatin'izany ihany koa no nanambarana Andriamatoa Voninahitra Eugène kandida ho filoham-pirenena fa mametraka ihany izy ireo amin'ny fitsarana manokana amin'ny sahana amin'ny fifidianana na ny CES. Zahay zany matoa zay milatsaka dia maneky ny 24 juin. Zany zay 24 juillet. Vonona zany zay dia amizay. Satria tsy fidinay ty fisavorovona maro ty hoe ahemitra ohatran'izany kanefa misy tompon'andraikitra ny amin'izany ka dia mitadiavan'ny fanirianay aza dia ny atao amin'ity taona ty zany ny fifidianana zay fa prévu amin'ity taona ty fa tsy ahemitra zany. Ka raha ny ataontsika hoe ny zavatra ny tsy fananarana ny ataon'ny sasany no ampihemitra ny fifidianana na anafoana ny fifidianana dia mampalahelo anay zany. Ny fiarahana indrindra zany indrindra fa hiaro amin'izay zay ataontsika hoe firosoana amin'ny fifidianana izay satria matoa zay nandany vola ametraka caution 250 millions dia ny fahavononanay zany fa andray andraikitra zay eto amin'ny tany sy ny firenena kanefa ny vahoaka kanefa dia fa manantena fa hisy ny fifidianana nefa misavorovoro ny saim-bahoaka amin'izao fotoana izao zay fisalasarana zay ka tsy maintsy mijoro zahay satria zay ny concerné voalohany. Ny alatsinainy izao ny voalaza fa hiaona amin'ireo mpanelanelana avy amin'ny vondrona sadaiky ireo kandida ny vondrona ao anatin'ny collectif des candidats. Ny kandida isany ny Rado Rafalimanana, Lainiriko Jean, Alain Tendra Zanarivelo, Fary Ratsimbarsan, Julien Razafimananjato, Voninahitra Eugène, Joseph Randriamampianina ary ny solontenany sasany.